raha ny zavatra tazana teny anivon'ireo foibe toeran'ireo candidat amin'ny rahalahy Rajoana Armampianina sy ny docteur Jean-Louis Robinson tamin'ity androandroany ity ny teny anivon'ny QG marimarina kokoa dia hita ho tsindrin-daona ihany ireo mpanohana ny candidat amin'ny rahalahy hiandry ny voka-pifidianana voaray eny anivon'izy ireny ny zava-nisy na ny ambiance raha izay angano ilazahana azy no entina antsika ao anatin'ity sary ity. Zava-misy eto amin'ny quartier général ho an'ny candidat laharana fahatelo Rajoana Armampianina dia eo am-pimankomanana ho amin'ny fiandrasana valim-pifidianana hariva ny eto mantsy no eton'ity toerana hiandrasana fanavadian'ny Rajoana Armampianina ny voka-pifidianana hoeto daholo ny na ny candidat na ny fikambanana na antoko politika manohana ny candidat Rajoana Armampianina miandry ny valim-pifidianana manomboka hariva amin'ny eto amin'ny quartier général ny mouvance Ravalomanana sy ny antoko avana eto Behoririka no misy anay amin'izao fotoana izao eto akaikinay eto ny tompon'andraikitra amin'ny mouvance Ravalomanana sy ny antoko avana inona moa zany tena hoe asa ataonareo eto manomana ny fanisambato zay izy moa zany makomanina satria araky ny toromarika voaray dia amin'ny fomba marobe no andraisana ny valim-pifidianana amin'ity mazava ho azy fa ny officiel dia avy amin'ny PV ihany nefa kosa misy ny ataoko hoe résultat provisoire izay raisinay amin'ny alalan'ny SMS amin'ny alalan'ny antso an-tarby amin'ny alalan'ny mailaka ihany koa dia manomana an'ilay ataoko hoe teknika rehetra zany zay andraisana an'ilay izy farak'izay aingana ahafahana manazava tsara ny olona rehetra hoe inona ny valiny. Ifototra amin'ny fifidianana firenena ihany manana fanisambato maro be tsika pour ataoko hoe mba ahatonga an'ilay valiny ho fiable kokoa marina kokoa misy anankitelo zany ny atsika eto zany ny quartier général fa misy toerana maromaro ankoatran'ny eto misy ny valiny mazava ho azy fa misy koa ny législative Mana